Taoriny fivoriana iny dia nanana ny nambarany ny Andriamatoa Doda Andriamasasoa izay filohan'ny fédération mitantana ankehitriny eo ihany koa ny talian'ny sport fédéraly Rosa Rakototsafindea raha antsika ary ny faneho-kevitra izy ireo. Ny assemblée générale ordinaire mety teo nareo mety tsy teo fantanareo ny zavatra miteneniko teo fa tsisy zavatra tsy vitan'ny fédération teo raha mbola hoe activité an'ny olona kitra no lazaina na formation na compétition atrany indrindrina compétition internationale nareo mahafantatra tsy mbola nanao baolina be dia be sara amin'ireny ny fédération malagasy ny baolina kitra tamin'ny herintaona fa tena betsaka mihitsy misy mifareseny indépendant tamin'ny Angola iny napitarika antsika napidina antsika tao amin'ny champ fa tafakara tany 89 mangy antsika teo dia miverina tao amin'ny champ satria resin'ny Angola ny tsy hita hoe inona ny zavatra tsy nandeha teo zay formation rehetra nandeha natao daholo na ny FIFA na CAF na COSAFA ny siminaire rehetra vonjena daholo mandeha ara-dalàna ny asan'ny fédération tsy misy ahoanahoana io fa rehefa ataoko amin'ny fifidianana tsy eo anao tsy hitako nga io anao mandeha anao miala. Andriamatoa Filoha tavapetraka ilay commission électorale vaovao mety anahoana ny hoe mety ho fiasany ao anatin'izay toy ny fifidianana izay? Miasa izy manao ny asany izy amin'ny alalan'ny statut sy ny code électoral io ihany ny asany na reny olona reny ara be dia be no teo vao hitako fantatra hoe ity zany agravé ty zany izy zany fa dia tena nanaraka ny drafitra anendrena azy mihitsy nanaovana indray ny s'appelle manifestation d'intérêt tao aminay membre du comité exécutif. Nisy ny divers ray izay ohatra nisy fangatahan'ny filohana ligue vitsivitsy amin'ny hoe anafanana ny sazy ny alohan'ny rosona fifidianana nanahoana zay Andriamatoa Filoha? Zay no tena antaninareo ka le olona mangataka fanafanana sazy io arany mbola tsy nangataka tany amin'ny fédération fa maninona ny tonga dia ny ligue mangataka ty aminay nefa ny ligue nge manasazy any amin'ny any mifona any amin'le olona mitondra ray aman-dreny zay vao navotsinono ny sazy fa le olona io tsy nakany aminay ary manontany anareo mpanao gazety ako effectif ave ny sazy sa tsy effectif mijery fotsiny zay ve so tena nanao hoe tena tsy maintsy ampiarina io sazy io apetrako aminareo zavatra zay satria hitanareo mandehandeha ndrehetrehitra any Antsirabe io izy eo any Carrion io izy eo eo Mahamasina anamboarana toerana mitokana izy fa zay ngano teny zay ngano anohana jerena izy dia jerena zava-tsoa fotsiny mialatsiny aminareo fa zay dia mampirisika ny olona ifankaty ary tsy maintsy misy fair-play ao anatin'le izy fa na izany natsany ara raha nisy ny sasin'ireo ligue ireo satria ny ligue nangataka an'le izy any amin'ny tany nyraisinay ny sazy nataony na dia mangidy aminay ary ohatra arbitre international ny sazina mangidy ho an'ny fédération malagasy zany fa tsy maintsy manaiky zay satria izy manasazy azy noho izany raha misy olona kosa sazinay tsy hitady avocat fa ngamity fa izy ny tonga dia makany aminay fa io olona io mbola tsy nangataka atao amin'ny fédération mihitsy hoe misy sana amin'izao ka mifona fa misy sana amin'izao ka ahoana jerena amin'io ahoana moa jerena amin'ny sazy amin'izay raha tsy misy an'izay fa naisana zany ara izay dia hijery akaiken'io zavatra io. Tanterahana la lettre moa zany le lettre nalefan'ny fédération internationale ny foot satria ny anjara toeran'ny ministère aloha dia miezaka mampiatra efa niresahana foana hatramin'izay hoe ny fédération internationale dia tsy maintsy ataontsika izay atoteny an-jareo aty amintsika amin'ny fitantanana ny fédération nisy ny taratasy nalefany mahakasika ny problème nisy teo amin'ny élection ny foot dia nasaina nanao assemblée générale extraordinaire ny fédération ary nitanteran'zareo androany zay nisy ny commission électorale vaovao natolotra ary io commission électorale vaovao natolotra io dia tsy maintsy ny fédération no manolotra anazy fa kosa araka ny statut ny fédération dia tsy maintsy ny assemblée générale no mandany anazy ka rehefa natolotra moa zany ny commission électorale ny se présenter ny membre ny commission électorale sy ny suppléant rehetrarehetra
dia nisy ny fanapahan-kevitra ny raisy ny assemblée générale zany a nisy ligue anankidimy tsy nanaiky 7 ny tao satria ny telo dia tena tsy navelona ny ministera dia nolokevitra amin'izay satria zay le taratasin'ny FIFA ny bongolava vatovavy fitovonany ary ny haute matsiatra dia tsy nahazo nanatrika an'ilay assemblée générale extraordinaire satria zareo zany a no anisany manana an'le problème natonga ny fifanandefan'le lettre dikan'izay 7 anisan'ny ligue nanatrika ny assemblée générale extraordinaire nanapaka dia ny 5 tamin'izy ireo zany no tsy nanaiky an'le commission électorale fa ny ambiny nanaiky dia dikan'izay zany lany maronisa zany le commission électorale satria ny assemblée générale nandany tsy maintsy manatrika zany ny ministera satria efa zay ny fanapahan-kevitra ny raisy ny assemblée générale zay natrehan'ny ministera taty ary anjaran'ny commission électorale amin'izay any mametraka ny datiny élection an'le ligue anankitelo voalohany dia avy eo ny élection ny fédération dia ny ministera dia tsy maintsy manatrika mandrakariva satria anjaran'ny ministera no manaramaso ny fampiarana ny lalàna rehetrarehetra mifehy ny tontolon'ny fanatanjahantena tafiditra anatin'izay ny statut ny fédération sy izay recommandation men'ny fédération internationale rehetra